araka izany ankoatra ny fanentanana ny olo-pirenena rehetra amin'ny fahadiovana isoroana ity tranganaretina mandoza ity dia ny peste zany misy ihany koa ny fepetra izay niraisin'ny ministera tompon'andraikitra amin'ny fiparitahan'ny peste toy ny chimioprophylaxie na ny fandrarahana fanafody ihany koa anisan'ny mamono aingana ny tsimokaretina peste zany io fepetra niraisin'ny ministera tompon'andraikitra io araka izao fanazavana izy ireo izao. Le chimioprophylaxie de contact retenir hoe zay olona nieritreretina fa ifanerasera am'le olona voantranga amin'ny peste de mihina le fanafody daholo reny any fa tsy hoe ny olona rehetrarehetra malasa manimba an'le fomba fitsaboana indray zay de olona koa le désinfection zay toerana mipetrahany trano mipetrahany reny na toerana mipetrahany a dia andrarahana fanafody mamono an'le otrika retina zany fa am'izao fotoana re zany a de fa systématique am'le toerana ahitana an'ireny ohatra hoe tany Vohimar, tany Tomas na Nosy-Pianala, Faratsio, Teratrananarivo na Renivohitra na manodidina zany dia raha vo hita reny de tonga de miazakazaka mpanao riposte manao désinfection fa am'izao fotoana zao koa ny fanjakana de manao an'le désinsectisation satria fantatsika fa ny mamoy an'le peste de avy amin'ny voalavo makany amin'ny parasy de manaiky to de mitondra peste de manao an'le famonoana parasy ny voalavo moa tsy azo vonona avy hatrany satria vao maika miparitaka ny parasy vonona avy hatrany fa voalavo fandriana am'le famandriana voalavo zany de zay vao atao sy famonoana azy fa tomombana fepetra rehetra fa famonoana parasy zany no atao manerana ny etanina io zay fa manomboka efa andro vitsivitsy zay